Anisan'ny fomba iray entina anatrarana ny fahavitantenana ara-tsakafo ny fanatsarana ny fitaovana entina manamora ny fikarakarana ny biby fiompy indrindra ny omby eto Madagasikara. Misy ny fampiratiana sy fampisehoana izany fitaovana vaovao izany antsoina hoe couloir ou case de contention. Ny zoma 14 novambra 2024 lasa teo teny Ampandrian'omby Antananarivo. Hitantsika tia fitaovana ahafahantsika manamora ny intervention ataon'ireo technicienne na ny fametrahana ny kavin'omby zany na ny fampetrahana n'ireo bolusy na fanaovana ny insémination artificielle na ny fanaraha-maso koa ny abevoakany ny omby. Zay fitaovana tia fitaovana azo taritiny izy io, azo entina eny an-tsara eny ary azo apetraka koa ho taritiny omby koa ahafahantsika koa manatona ny vahoaka zay mila azy. Hitantsika fa miroso ny ministère am'izao fotoana zao araka ny toromarika zay efa nomenanay am'izany fanatsarana ny taranak'omby zany. Ka ity zany no ahafana ny antoka fa tena hoe ho tratra tokoa ary tsy vitan'ny tanan-dehibe no ahazo an'izany fanatsarana taranak'omby zany fa ho tonga eo anivon'ny commune sy fokontany tsirairay ihany. Ka fitaovana azo entiny tia mitety vohitra io afaka manantona ny vahoaka io fa ny technicienne dia manaraka ny toromarika ny lehibe zay mitondra amin'ity fireneny ity mba hitondra zany fanatsarana taranak'omby zany na ny omby akana nofo zany na ny omby akana ronono. Fitaovana mora ampiasaina sy vita malagasy tanteraka ity couloir de contention ity izay novokariny teo anivon'ny Fobe natao anara-maso ny tetikasa eo anivon'ny fiadidinan'ny République eto anivon'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana. Izy ity zany dia tena hoe spécial ho an'ny omby gasy, tena hoe natao ho an'ny omby gasy zany izy ity zany. Zany ity fitaovana ity zany tena hoe nadaptena ho antsika malagasy. Mora ampiasaina kokoa izy satria premièrement aloha zany aingana kokoa zany fomba fiasa. Raha taloha sika zany mbola fanenjena ny omby mbola fehezina, mbola tolomina, zay vao afaka manipulation. Ty vao tafiditra ny omby to dia afaka miasa avy hatrany. Aingana kokoa zany sady mora, no sady voaro ny omby satria amin'ilay tolomina sy ny rehetra mety misy risque zany ho blessé le biby. Ohatry zay koa le olona mpitolona mety misy risque zany mety ho blessé koa le olona dia ity zany fitaovana anankiray ialana amin'izay zay. Tsara ho marina fa ny fitaovana nanaovana an'izy ity dia fitaovana vita teto toerana daholy. Tsisy nafarana tany andafina indray nandray ary teto toerana daholy zany nanaovantsika an'ity. Ary ny fanamboarana azy dia tena hoe natao conçu adapté amintsika malagasy. Fantatra nandritra izao lanonana izao fa andray andraikitra amin'ny fananganana fomba fiasa anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo, anatsarana ihany koa ny henan'omby sy ireo vokatra azo avy aminy ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana.